Tongeto zay papa mba hiresaka sy teny aminao fa tena mafy loatra raha ny zavatra mahazo ana ao an-tokantrano ao ka. Mafy loatra hoana dia ianao zany isaky ny tonga dia mitaraina foana fa inona indray ny zava-nitrangy? Ka tratrako iziko. Tratranao naninona? Tratrako ny fampiresaka tamin'ny vehivavy tamin'ny MP. Hitako mihitsy ilay message fandefasany zareo. Dia MP ve dia mahasaro-piaro anao? Dia MP ve dia entinao ilazana hoe tratranao? Ny tratra zany mantsy hoe tratra hoe fampitatana teny an-dalana ve le ry sa tratranao fanoroka ve sa tratranao teny ambony fandriana sa? Efa izay teneniko anao izay hoe tratrako tamin'ny MP-ko olona mifandefa message emoji cœur zany ve no alefa ao dia zany ve aminao tsy ampirafy e? Eny e. Dia hitarainana amin'izany ny atongavanao. Dia inona moa zany hitondranao namanao anankiray izy ny anaran'io zao? Diamondra ny anarako. Ka izay sisy mihitsy anie nahita an'ilay message e. Nahita an'ilay message fanaovany zareo. Dia inona fanapa-kevitra zany e? Makaty amiko ianao dia aninona zany? Ny saraka zao ny fanapa-kevitra izay zao nenahy eritreretiko a. Hoe aleo misaraka aminy ka. Kalory kandia. Hevitrao zany sa hevitro namanao io? Hevitro zaniko. So dia io mampijabaka anao? Hevitro zany. Moramora aminao zany le misaraka? Ka aleoko misarakako za ve andevitra raha. Ianao vady vita vodiondry, ianao vady vita soratra ara-dalàna sy ara-panjakana dia hisaraka. Heverinao moramora manao divorce? Ka efa mibaribary be ilay MP fa mampirafy izy sady miaraka amin'ilay vehivavy. Averiko an'ilay fanontaniako teo kandia. Efa tratranao izy fampitatana teny an-dalana? Mbola tsy tratrako fa efa tratranao izy nampiaraka teny ambony fandriana? Mbola tsy nahita. Efa tratranao izy fanoroka tamina vehivavy? Mbola tsy nahita. Dia mila mandefitra ianao. Izay ny atao hoe mandefitra manana ny rariny. MP zany mbola afaka regleny zany. Ianao ve efa niresaka taminy aloha? Efa niresaka taminy aho fa modiny tena foana hoe namana hono io ohatr'izany. Nefa efa hita zao efa olona miaraka aminy dia mbola ataony hoe namana ihany. Fa tena hevitrao zany sa hevitro namanao io? Hevitrako zaniko. Hevitrako zany hoe saraka zaniko tsy mety ao zany. Izao kandia misy fahendrena fitenenana malagasy manao hoe aleo mandefitra manana ny rariny. Ianao zao eto mahatsapa hoe manana ny rariny fa zao ny fandeferana koa nefa tsy mahafaty. Raha resaka MP zany mbola azo atao tsara ny mifandamina amin'izany. Tsy misy tsy vita ny fifampiresahana dia miresaha aminazy. Ianao mampirafy anao hoe dia mifampiresaha dia aleo mandefitra. Sa maty ve ianao raha mandefitra? Ka za tsy mahavita an'izany mandevitra zany tsony ka. Kandia, ny tokantrano ny fiafiny. Tsisy an'izany tsony. Na dia hoe mampijaly anao raha ve izy dia za hoe mbola hiafy ao tokantranao ihany. Izy kosa aloha tsy mampijaly anao tsy mbola nahinao ka hoe namono anao nankasitanana anao le ry Ka rehefa mampirafy dia MP zany ny zavatra kely sy be tsy dikany. Fa inona soratra tamin'ny MP? Chérie, je t'aime zany ve efa midiko zany. Resaka lehilahy manoratsoratra fatana ohatr'izany foana fa mila mandefitra ianao e. Mila mandefitra ianao. Aleo mandefitra manana ny rariny. Tsy mahafaty ny fandeferana. Resao amin'ny namanao izany ohatra mba namanao akaikany izy fampiresaha tsara aloha nareo fa tsy ianao resaka sain-jaza be zany hisaraka zany e. Ianao ve Eny indray aleo mandefitra manana ny rariny.